tsy afa-miala amin'ny krizy ara-pahasalamana i Madagasikara ary mizaka ny voka-dratsiny ihany koa ireo mpandraraha maro. Anisan'ny seham-pamokarana tena voamafy ny fitaterana, ny varotra, ny fizahatany, ny hôtely ary ny fiarina mikasika ny lamba. Izany indrindra koa no nahatonga ny fandraisa fiarina sy ny IFC na ny Société Financière Internationale sampy ny iray eo anivon'ny banky iraisam-pirenena namola vola taranja enina entina anampiana ireo orinasa ho tafavoaka velona sy hiatrika izany fotoan-tsarotra izany. Anisan'izany ny fomba anitsiana ny fandraharahana, ny haivarotra na ny drafitra ara-bola. Ho tany saintsika tsirairay izy ireo. Ny taranja voalohany dia ny fitazonan'ny orinasa ho velona anio mba ampiroborobo azy raha mpitso. Tao anatin'izany taranja izany nahazoana torohevitra momba ny fomba hitazonana ny fahandraharana tsy ho faty sy hahazo tombony mba hiroborobo mihitsy aza raha misy olana lehibe na olana goavana. Ny jerenao anatin'izany dia ny tombony sy ny fahazoana tombony, ny fomba entina mampitombo ny tombo-marotra ary ireo teboka tsy maintsy jerena rehefa mandray safidy. Taranja faharoa ny fanitsiana ny drafitry ny orinasa mandritry ny krizy. Tao anatin'izany dia ahazoana fitaovana amin'ny fahanarahana ny drafitra ara-barotra amin'ny toe-javatra vaovao ary ahafantatra ny fomba tsara indrindra ampitana ireo drafitra ireo amin'ireo mpamindram-bola sy ireo mpiara-nombon-datoka hafa. Fahatelo ny fanaovana asa fiariana ampitain-davitra. Izany taranja izany dia nahafahana mitady hevitra hivarotana ao amin'ny tambajotra aterineto. Manaraka ny taranja haivarotra ampitain-davitra ho an'ny orinasa, nahafahana mijery hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana manampy anao hisarika mpanjifa bebe kokoa. Mila fantarina ny momba ny haivarotra ao amin'izany tambajotra sosialy mba hamantarana ireo mpanjifa vaovao sy ahitana hevitra hivarotana ao amin'ny internet. Taranja manaraka ny fahafahana manao famatsiam-bola amin'ny fotoanan'ny krizy. Izany dia ahafantarana ireo karazana famindramam-bola sy fomba hafa ahafahan'ny banky manampy ny orinasa mandritry ny krizy, fa indrindra ahafahana manandalanja tsara sy hitantanana ireo fahafahana manampy ireo. Ary taranja farany niara niasa tamin'ny IFC dia ny firesahana amin'ireo mpiara-mombonatoka mandritry ny krizy. Izany dia mba ahafantaran'ireo orinasa ireo olana na fanahiana lehibe ho an'ireo mpiara-mombonatoka aminy ka mifandraika amin'ny krizy ary ahaizana mifandray an-tsoratra mahomby hamalina ireo olana sy fanahiana ananan'ireo mpiara-mombonatoka ireo.